Miisa 4 ireo minisitra handrafitra ny governemanta vaovao ka vehivavy avokoa ny 50 isanjaton ireo. Ity no governemanta ity izany no governemanta be vehivavy indrindra. Maneho izany fa manome lanja ny miralenta isika eto Madagasikara ary vonina sy sahy manome anjara andraikitra goavana ho an'ireo andriambavilanitra hoy ny filoha Andry Rajoelina. Fa ny zavatra tena nahavariana kely tamin'ity minisitra vaovao handrafitra ny governemanta ity dia tany amin'ny lalatiana daholo ny fanontaniany ireo olona be dia be. Hiresantsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony ho lazaina fa mialohan'izany aloha dia abone foana ny sainantsika ary asio j'aime foana ny video noho ny farany dia apetraha foana ny commentaire. Zay ho ary no ela andeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin' ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao moa ny zavatra malaza amintsika izao amin'ny teny izao ary ny filoha Andry Rajoelina no nandray ny fitenenana voalohany nanoloanany izany. Mazava ny lalana hodiavina dia ny fanenana ny fahantrany vahoaka malagasy sy ny fampiakarana ny fari-piainany malagasy ka ho ataontsika mamiratra i Madagasikara hoy ny filoha Andry Rajoelina raha nandray ny fitenenana. Mizotra amin'ny lalana maro toerana i Madagasikara matoa napetraky ny sadaika ho filoha i Madagasikara. Mamiratra ny diplomasia malagasy, mpiara-miasa vonina sy sahy no nisafidiana hoy ny filoha hatrany raha nandray izany fitenenana izany. Amin'ny resaka ity fanendrena mpikambana vaovao ao anatin'ny governemanta ity moa dia be dia be ireo olona voatazona amin'ny toerany, araka izany ihany koa dia be dia be ireo minisitra vaovao. Raha ohatra fotsiny amin'ny minisitra izay voatazona tamin'ny toerany dia tsy laza afa-tsy ny ministry ny foloalindahy tsy iza moa izany fa jeneraly Savelina Lamonja ary toy ny ministry ny raharaham-bahiny Rasata Rafaravavitafika izay voatazona amin'ny toerany ihany koa. Anisany minisitra izay voatazona teo amin'ny toerany ihany koa dia ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany tsy iza moa izany fa Andriamatoa Nena Andriantsitohaina ary ny ministry ny filaminam-bahoaka tsy iza moa izany fa Herilala izay voatazona teo amin'ny toerany ihany koa. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena Sahondary Malala Marie Michel depute kanefa dia tafaverina teo amin'ny toerany ihany koa. Ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramonjavelo dia voatazona teo amin'ny toerany ihany koa ary ny ministry ny angovo sy ny akoranafo tsy iza moa izany fa Jean Baptiste Olivier dia voatazona teo amin'ny toerany. Araka izay efa nolazaiko moa dia be dia be ireo voatazona teo amin'ny toerany toy ny ministry ny harena Ankibontany tsy iza moa izany fa Rakotomalala Hervé Olivier ary ny ministry ny jono sy ny toe-karena manga tsy iza moa izany fa Matanty tsy manao raty ary ny ministry ny tontolo iainana Lovainjafy tsy iza moa izany fa Andonirina Max Fontaine dia voatazona teo amin'ny toerany ihany koa. Miisa 440 ireo minisitra handrafitra ny governemanta vaovao ka vehivavy avokoa ny 50 isanjaton ireo. Ity no governemanta ity izany no governemanta be vehivavy indrindra, maneho izany fa manome lanja ny miralenta isika eto Madagasikara ary vonina sy sahy manome anjara andraikitra goavana ho an'ireo andriambavilanitra hoy ny hafatry ny filoham-pirenena tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Miresaka mikasika an'izay minisitra tafaverina amin'ny toerana izay isika fa ny zavatra tena nagaga tao amin'ny Facebook dia ny mikasika any Lalatiana ary anisany be dia be ireo olona mpanao Facebook manontany mafy any Lalatiana. Ndeha ary ho jerevantsika kely vetivety moa izany fanontanian'olona be dia be mikasika any Lalatiana Rakotondrazafy izany. Ity namana anankiray ity moa dia nametraky ny fanontanianany hoe aiza ho ay ianao Lalatiana, miverena rery lala o, miverena sombiny aiko. Izany moa ny teny izay nataony ity namana ity tao anatin'ny tambanjotra Facebook. Iny zao namana hitantsika teo iny dia malahelo mafy any Lalatiana ary mangataka mafy ny mba hiverena ny ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Io moa araka izay efa lazaiko ombienombeny, ny olo marina dia tsy misy manadino ary ny olo marina dia
dia tsy fanadino velively. Ndeha ary hijerevantsika ity namana anankiray ity nilazany mikasika ny lalatiana hatrany. Toy izao moa ny zavatra izay nolazainy: aiza mazalahy lalatiana hoy izy raha nanontany mikasika ny ramatoa lalatiana. Ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe tiako ny tanjanako moa dia nilazany hoe tsy tafaverina minisitra intsony i lalatiana, hoy ny fanambarana izay nataony ny tao anatin'ny pejiny ny iray ora lasa izay. Ny sasany raha teo moa any anatin'ny vondrona any dia misy mahasahy miteniny hoe mangataka andramatoa lalatiana izahay mba hirotsaka be ny tanàna ny Antananarivo. Izany zao midika fa tena be dia be ny olona manimanina any lalatiana ary be dia be ireo olona tsy mahalany hanina satria mahatsaro mafy any lalatiana. Zay moa ny mikasika any ramatoa lalatiana Rakotondrazafy. Fandeha ary hijerevantsika kely ny hafatra izay nomeny sy teny Randrianasoloni haiko ny tao anatin'ny pejiny ny mikasika ireo izay ho voatendry minisitra handrafitra ny governemanta vaovao. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny sy teny: mankahery ireo ho voatendry minisitra raha riva ny depute sy teny satria mission impossible no ampanaovina azy ireo. Tsy misy mirakla azo atao eto, hoy izy, satria tsy manana vola ho ampiasain'ireo minisitra akory ny fanjakana. Mitovy amin'ny hoe omena fiara miala toliara mankaty Antananarivo hoy izy, kanefa carburant tapany no omena ireo minisitra. Tsy misy dikany ihany koa ny évaluation nataon'ny filoha Andry Rajoelina hoy izy, satria minisitra tsy misy moyen no miasa ary tsy tokony ahilika any amin'ireo minisitra ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza-mitantana. Tokony miteny mazava ny fanjakana fa latsaka ankaterena ny firenena satria tsy misy vola isika amin'izao, hoy hatrany ny depute any Toliara voalohany sady vipanina mpanohitra. Zany moa ny hafatra izay nomeny sy teny Randrianasoloni haiko ny tao anatin'ny pejiny mialohany izao fanendrena mpikambana vaovao ao anatin'ny governemanta izao. Na zany na tsy zany anefa dia arabaina manokana foana ireo minisitra voatendry handrafitra ny governemanta vaovao, na ireo voatazona teo amin'ny toerana izany, na ireo vaovao dia arabaina foana ary mahavita be amin'ny adidy sy andraikitra izay sahanina ao amin'ny firenena. Ny hamaramparana antsika ity video anankiray ity dia ny hafatra izay nomeny bigy ny tao anatin'ny pejiny, anisan'ny tena nandona olona be dia be ary maro arak'izany ny olona babo noho ny ity zavatra izay navoaka ny Big MJ ity. Fohy fa somary lavalava paosy i tonton hoy Big MJ, aleo tohanana ihany izay mety tohanana ary ampiana izay tokony ampiana ary atosika izay tokony atosika fa tsy hay ny amaray. Aingane mba ho lasa lavitra ianareo amin'ny zavatra tianareo ry zandriko, hoy Big MJ. Tiako mba ho reharehanay avy ety Antalaha amin'ny basketball ianareo ary ho lasa international fa azadiny fotsiny ny fianarana tsy azo atao ambanin-javatra, hoy hatrany hafatra izay nomeny Big mikasika anireto olona hitantsika amin'ny sary ireto. Ary anisan'ny fampitsiahivana izay nataony Big MJ moa ny hoe raha tadidinareo ela ihany ty zandry tapatongotra ty no nitarena tao amin'ny Facebook ary mitsofoka eraky ny komantera rehetra mangataka amin'ny pazimaro fa ny andrasako mafy mihitsy ireny be kritika be ireny fa sao mba hanampy an'lery fa tena tsy misy nanampy, hoy Big. De nafariko ihany izy noho ny farany ary avy any ny Fenerive Est no misy azy. Afaka roa herinandro mahery eo no eo ho izy mpanao tongotra dia ho izy tongotra izy satria mila refesina tsara. Noraisiny Big MJ Antanandroa moa ity namana tapatongotra ity ary ny hafatra farany izay nolazainy Big MJ ny hoe kahoya hoe lanio amin'ny fanaovan-tsoa ny fiainana, aza mitsahatra manao tsara olona, eny na ho fantatra fa tsy ho vavaliny aminao ny vitanao aminy. Izany moa ny hafatra izay nolazainy Big MJ rehefa nandefa hafatra ny tao anatin'ny pejiny. Zay koa moa ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka ianareo rehetra na vita niakatra ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametra beloma izahay.